Ambany tanàna nosoratany fandrotrarana velominy Sylvia Randrinatoandro sy Nanja miaraka amin'ny Faly sy Ralala mandray feo mamiarivony mandrindrara teknika aro manatontosa Nanja Razavondrakoto. Azafady hoe madama ahoana manahoana ianao manahoana hono a aiza hoaizetrika ny birao any sefipokotany azafady le birao ve aloha ny tadiavinareo sa le sefipokotany e angamo tsy ray ihany zany ohatray samihafa zany a le birao trano fa le sefipokotany olona fa tsy ao amin'ny birao any ihany ve no ahitana le sefipokotany ohatrany tsy ao a ohatrany tsy dia miakatra birao zany anay sefipokotany raha tia hita azy ao amin'ny birao any ianao dia arivariva mihitsy izy vao mipointy ao a ariva firy any ka azafady any amin'ny dimy sasany amin'ny mihitsy a ay tena ariva be nefa zany fa tsy misy olona afaka mandray ve ao amin'ny birao amin'izao tena ohatrany tsisy a ko le birao aza midiko dia ahoana re zany fa inona nefa lesaka hitadiavanareo azy raha tsy madiso zany hoe mpanao gazety amantsy dia mikiasanao lahatsoratra manokana momba ny fiainan'ny olona ety amin'ny tanàna ohatran'izao dia izay ny saika natonako azy fa ninona amin'le fiainan'ny olona ety zany no tena tianareo fantatsy ny fiainany amin'ny ankapobeny mihitsy ny sosialy ny fiarahamonina ny fandriampahalemana ny zavatra manahirana azy ny etaetany tena hoe le fiainana ankapobeny mihitsy zany inona koa ny fantatsy président zany na anatina azy ary nareo tsy tokony ho fatany zany ka izy indray moa ny tokony ahalala bebe kokoa mahakasika an'izany raha tsy ny sefipokotany tsy hainy zany izy zavatsa olona tsy tena mipetraka ety nge zany ranga zany zany ve fa raha aminao ohatra dia izy ary zany no tokony atonina raha te hanao fanadihadiana momba an'izany tokony tonga dia le vahoaka madinika amintsongo vao homana mihitsy ny anontanianao raha te hamantatsa ny tena mahazo azy marina ianao a eny fa ao anaty eritreritra ihany angeny hoe hiresaka amin'ny vahoaka mivantany fa mialohan'izay aloha dia mila hoe farafaharatsy ny fifampiresahana sy fankatoavana avy amin'ny sefipokotany vao afaka hiditra amin'izay fa inona nefa aloha ny tena tanjonareo misy propaganda tianareo atao ve sa misy fanampiana tianareo zaraina izy ity zany sady tsy propaganda ny tsy misy resaka fanampiana zaraina mihitsy fa ny tena tanjona dia ny ampahafantarana ny olona rehetra amin'ny alalan'ny lahatsoratra ny tena zava-misy marina iainan'ny olona ety ambany tanàna karaha zany le eritseritsareo tsany tsy ahita olona ho ampiresahanareo amin'izany mihitsy nareo tena fanampiana zao no ilain'ny olona ety fa mahantsa loatra izy ka fomba anankiray ahafahana manampy azy ange zany mba ahitan'ny olona rehetra ny tena mahazo azy sy ahafahan'izay manana fahefana mijery izay tokony azony atao ary raha ohatsara ka zany ametsahanao fanontaniana dia zay tianao fantatsa mihitsy dia zay da mahakasika amin'ny fiainan'ny olona ety dia mety omenao otsinona haiko tsara mihitsy matsy raha tia karite ity satria tsamin'izany mbola kely nefa teto le izy zany madama ny tena marina tsy madama zao sipy zao ka mbola mady mizelona be mijatsika mihitsy sa ohatran'ny efa olda be fijerinao ka fanajana fotsiny le hoe madama fa tsy hoe fa antitra izany akory ianao fa le izy zany tsy dia tena hoe misy volana tokana ho an'le fanaovana fanadihadiana na le olona anaovana fanadihadiana fa tena fanjebirebena saim-bahoaka zany ny anareoko na ny nareo fotsiny zany ny fotoanan'le olona nefa izy avy eo na rezima sa tsy amenareo azy nefa nareo avy eo malafy gazety dia lasa malazy tsy hoe tsy omeko ininona mihitsy ange izy fa ny tena hoe ampanantena vola be ho azy kosa aloha ny tsy ataoko zao ry madama
vola ny ilainay fanampiana ny ilain'ny ambany tanàna fa rehefa tsy tonja an'izay nareo dia aza mifandrebireby mihitsy fa ohatran'ny hoe manajoajo anay le zavatra tianareo atao azafady ary azafady raha nandrebireby anao fa aleo amin'ny manaraka zany miverina dia anao izay ionana amin'ny sefipokotany fa ny fotoanako ny laninareo teto zany dia tadavinareo vitavita mora fotsiny inona ny tianao tenenina zao manome maizina ray eo zany ianao vita ny fotoana laniko taminao teto zange zao tokony karama mihitsy nefa nyrebrebenareo fotsiny teto sady nareo sady makamaka sary zany foana tokony mba izy vita nireny sarinay alailainareo reny fa tsy hoe alailaina fa tany amin'ny fotsiny aizaho kosa madama tena tsy manana n'izany volo zany kosa ao fa raha ny fotoananao laniko teto mampalailo anao dia omeko 4 ariary ianao ty dia misaotra angato mifakatsary tony ho anay indray sefa ela koa nampiasanareo antony tena folaka an-tanako tena lasa n'le appareil photo vonjeo fa mpangalatra vonjeo re olona zany raha mba nisy ny raharaha mihitsy tena anjery fotsiny daholo le olona marary be ny tanako aloha miala teto fa soa hita olana hafeto indraika madama ty le fakatsaronao fa ahoana fangatsy ty le fakatsaronao ny endahan'le sipa teo izy mihitsy iny ka fa ahoana nakanao azy teo hitako nareo ny resaka to dia vazako ohatrany voalohany fa tsy maintsy anendakanao iny sipiny fa fantatrao anga iny sy ny tena mazina madama saika amin'ny fakalala ihany dolo zay ety dia nenjehanao zany izy teo tsy hoe nenjehako to dia fantatro ny toerana nalehany dia nandehanako tany fotsiny dia nalaiko ny fakatsaronao misaotra re inona mampianarina ka tena tsy noeritreretiko azy tsony ty fakatsariko ty dia zay mampianahana be tonga dia ato feo anaty poketsanao dia andao aloha ianao avoakako any amin'ny aza be fa mbola possible voendaka fanjony ianao tsy tonga amitsika tena mbo kozy nge zany tsy manina fa leo anderery ka fa mbola mamerina fisaorana tompoko aza be kirina fa tamin'ny tananao tsy mbola folaka aza voendaka ianao maika fa amin'izao pozinao zao tena tsy nampoziko mihitsy le namelezany ateo raha tsy zanatosiny mafy be sy ny tanako folaka mety mbola afaka nanenjika azy tsara so ihany zany fa folaka ny tananao fa raha nitsirina nanenjika azy tany anaty lava ny tany ianao dia mety efa tsy tetehan-tany tsony ohatr' zao fa ahoana vao tafiditra atao ambadika atao fotsiny ianao dia efa tsy tafavoaka velona atao tsony na mandolona ao tonga dia hoe latsaka ao andavaky ny lohana ary aza mietriketrika alohanao fa tonga dia mandehana fotsiny tsy mba azo atao mihitsy ma tsy mijerijery olona rehefa ety ohatra mbola mangovitra be zany foana fa inona koa moa zany ny antony andehananao rery antony toeranao ohatran'izao tony mpanao gazety dia efa eniko tamin'ny resaka reo to zany fa ny antaniko dia hoe inona ny asainao mandeha rery ny jabaka ty anaty tanàna be aty misy namako anankiray izay miaraka amiko foana fa tsy afaka izy androany dia izay no natonga nandeha rery ko maninona raha ny andy azo afaka vao nandeha tsy haiko na mba azonao an-tsaina ny toerana diavo mitongotsao na dia tena miseho matoko tena fotsiny ianao fa tenenao zao le atao hoe mitony tenao tsan'olo fotsy dia ireo tsasa afanga nisy olona nangozaka anao mihitsy teo na dia zay aza le mpanao taxi fonina teo kaikinareo aza ny teny mihitsy hoe zany no le andefa venjana tsy mampangozaka mihitsy fa ianao zany inona ny antony nanavotanao tsy dia fahitako zany anjely aty amin'ny afo be zany dia zay ny antony nanavotako anao so dia mba hijery ahy ihany ny lanitra ao atinao tamin'izay nataoko anao zay fa nga tena afo be moa zany ny fiainana ety tsy haiko aloha le afo be teneny tsy mopeta fa amiko dia ny fiainana iainana ety ny atao hoe afo be fa ianao zany tena vety mihitsy zao politaona zao natongavako teto tsy misy olona tsy mahalala zany ety nizany izy
vo miteny fotsiny ianao hoe mitady endeba de vazaza izy. Zay mihitsy zany tena anaranao. Iavitra ny tena anarako fa tsy misy mahafantatra am'izany fa deba no afantara ny olona rehetra eto e. De ianao le nanavitra teo ve tsy mety hanana olana amin'iny ankizy vaviny sy zany namany zany? Madama manana olana foana zay eto ninonino natao. Tsy de misy mitanjona zany tsy hanana olana amin'olona zany ko fa samy manao zay tiany ataoko. Aleo avy eto ny verina fa efa tsy toko nisy atahorana tsony ianao e rehefa tonga eto. Zay fa conseil no omeko anao aza mizabaka rerety zany tsony fa atao viana tsy ny sisa nazo anao teo iny. Fa hono manaraka ve rehefa miverina ety zay de mety mbola afaka miresaka aminao? Zay fa tena mbola sa hiverina ety venao ka tena zava-dehibe amiko ange mifahavitako an'io artikla momba ny fiainan'olona ety io e. Madama tsy mahatsapa veonao fa ohatsa midikizo anao am'izany. Mety tsy de tena midikizo loatra raha ohatra ka afaka manampy anay ianao. Eto zany tsaka. Zay fa veloma e. Le tanana akanjo anao fa misy tasy be. Misaotra. Veloma re. De mbola mamerina ny fisaorana. Tatamina anarako. Tsy de misy ilako an'izany fa na izany aza aloha de faly mahafantatsy e. Mitondra fiara amin'ity toerana ity le lalana sady efa tero no mbola fiaino lavaka ihany koa. Ka zahay efa niteny anao hoe tany Analakely ny lalana no netinety kokoa. Mihodina be andro tatamo tena mety lany adiny ray mihitsy vao tafavoaka any Ka tsy hitako ihany zaniko. Mampimenamenina anao daholo na ny miodidina na ny be lavaka. Inona koa moa ianao no mba zavatra tsy ampimenamenina raha ito amin'ny fileto e. Jereo zao mpivarotra io. Tena tsy anaty trottoir tsony izy no mivarotra fa tena efa anaty arabe mihitsy e. Nefa iny varotana iny zao no mba tsaratsara azo andehanana ny lalana fa ity tena lavaka be mihitsy. Amin'ity afovoany ty ohatra mba tsaratsara ihany Mitovy ihany ireo ry tatamo tonga de mikasika amin'ny fiara vao latsaka ao. Tena diso lalana fa tokony tamin'ny ilan'indry mihitsy nandeha. Ka manina raha hiamitra kely ary aloha e. Misy fiara ve aoriana? Draso hoe tsy misy fa tonga de iemory. Inona izany miboaka be zany? Tsy haiko. Sao de nisy zavatra voadonanao? Andraso eo aloha fa hijery an'izany Fa ahoana koa zao razoke tonga aloha de miemitsazemitra be tsy hita hoe ahoana de voadona fotsiny le zanaka iny fa ahoana mihitsy ataovy tsy ere kosa zany emitra moramora kely iny ve de tonga de atorana azy ohatr' zao. Fa inona an'izay zany aminao no tokony atorana ny zazo ohatr' zao fiazanao nge rangaty io akakeo io e. Tena tsy possible mihitsy zany e. Ny emitra moramora kely ange za teo e. Miala nitsy lavaka itsy fotsiny ka dominao izy e. Za mihitsy mivavolomelona nanatsy maso sady zay olo zao koa nahita fa enao nandona an'io zazo io. Ka izy ary zay faritra pepo amin'ny fiarako nandonako azy zazakely soko voadona de apepo amin'ny fiara fa za mampimezangay anao ka matoa izy mitsitra sitorana ohatran'izao mihitsy de mafy zany le fandonana de tokony ho pepo amin'ny fiara fa ny tianao tenenina zany de manao sinema io zazakely io. Mety tsy izy ny manao sinema fa nareo olon-dehibe no mampirisika azy anao sinema. Hoay lety ary tena zay ndrainge zany mientsikenjle razoko ty hoe manao sinema zao are tsy maninona fa aleo ary hoentiko any amin'ny dokotera zazy io rehefa hoe zany nandona azy zany. Tsy metsikeo zany io aiza no ahalalana izy hoe pakatovonareo de mody hoe entina any amin'ny dokotera nefa any le zanakay de efa manjavona. Fa ngamo zay rery nitondra azy asio misy avany manaraka anay. Tsy kle zany razoky mifangalaran'olona zao efa malaza be. Tsisy olona hiazaka aminareo zany eo fa teto amin'ity tanàna ity zanakay ny vo de eto ihany ny tsaboana fa tsy mivoaka ny fahateto zany. Mamekesafay fotsiny nareo tsaboana azy de milamitsika razoky Vadray fa sao de veriny lafa ovy ary no tsy araka ny fikafikana de aninona nefa lahy fa tian'la omay tobilina n'lahy io. Aleo raha miantso polisy de ho hitany marina. Anatso polisy n'lahy fa io fiazy io tsy mihetsika eo zany ko tsy mihetsika eto ety any miantso polisy de miara-miandry etsika.
eo ny atirana le telefona de aloha zay miatsy fa aiza moa na lalàna aiza moa de polisy fantapatrareo a moa de atsonareo eo fa misy inona ry aja tatama ndany ianao miverana anaty fiara de mety tsy polisy fa ohatra miseho be vinany le razoko ty hiavitra fa ahoana zao datroky lasa mitangozona loatra le vahoaka de ohatrany tsy milay fa aleo tsabonay rangany zanakay de lasinareo miala any alohan'ny tsy hovako hevitra eo zay ka mataotry fanatrika amin'ny polisy elany tony ova hevitra tampoka tsy mila mikosy bobaka eo fony zakala tonga de ny lalany lazorona lasy ela mandeha any iaja ndao andeha fa inona ary ty efa izay zany de ndao andeha fa sao de veriny lava matahotra lary a tsy mahalala ela fenao ve adaly ndao andeha hoa iaja ahoana teny tsy alalako mifikafika taolona ndana ty milevombelona rehefa leo fahantrana fa azazalo anaovana fika masoso iaja hoa mba oka moa re zay fa edivandreo eo nge ianao nakory tatamy matahorako androa oka hoa zay veloa my fiara de ndao ary fantatrao nga le bandy teo esa ay mpanatitra entana eo amin'le tseny eo akaikinay iny de zay nafantarako azy le mpanatitra entana amin'ny sarety reny ohatra nianahana be zany le rivo nahitanao ka mety natahotra izy hoe olona fantatro fa tena enjana le fikandry le rony mody ny kapohana mafy be ny vodin'le tomobila de avy eo mody nataony daboka teo ambany teo iny zazy iny de mody nanao torany fa tena tsy voadonanao mihitsy ve le zaza teo aizakory tataminy marisarira mora kely iny ve de ahatorana olona eny mety tafahoatra loatra le fahantrana de samy manao ny saim-patany daholo le olona azony vola tsy ny fahantrana ary tatamino anaovana fialatsiny ohatr' zany fa ngana mahantra aza moa de tsy mba afaka hitady vola amin'ny fomba mahitsy kokoa tena mampite amoniny mihitsy na ny mahita nindritry le ry azany ary aizy zany lalanao zany wa loza ay marina moa tokony vily tetitsika aleo fa alohatsika miodina alakaizany portefeuille teto ambony teto nganisy an'izany teo napetraky teo le izy sika avy naka esansy iny so de latsaka na efa nataonao any anaty sakosy tena na le sakosy tatoarina tatoko ary ange tsy otsony fa manina ianao no mijanona tampoka tena enjana ary tatamo lasandralany portefeuille lasandralany sakosy zany ve tamitsika leny sakorokoroka teo ve ny nakany an'izany ianao nivoaka amin'ny fiarany nanararotany naka azy ka za ve nahalala fa natahotra be aho hoe so de mivonondro zareo tao ianao de mivoaka ako rehefa ohatry reny de tsy tokony alana mihitsy atao anaty fiara le ordinateura ny anaty sakosy any daholo ny fiainako ray manontolo ka tsy aloha ve aloha apakana sisiny le fiaranao fa ampivoany loatra ianao no mijanona tena iverenako any bandy iny iverenana ahoana ry aja de ianao ve de mieritreritra fa mbola ho hitanao ao iny ary na ho hitanao ao koa aza de azonao antoka ve fa mbola ho azonao zay sakosy portefeuille anao zay tonga de iny bandy iny fotsiny tereko fa tsy maintsy piraitsy kombakomba aminy zao ny nakan'izay aja de nio ihany moa tena tsisy riska ve zany iverinany zany so de sanatria ny fiarandray ny soparan'ny olona any ary ho aiza ianao andraso hoe aloha fa misy inony tena efa nahiko mihitsy nongotan-dralako inge ny jiro ny fiara zany ve tena mba enjana ki zany nandritra n'iny fotoana kely teo iny ve nanaovany an'izany rehetrarehetra zany tena miaiky andry zalahy le olona mody ny tangorogorona teo zany sady nanongotra ny jiro ny sasany tena andao tonga de anao plainte any amin'ny polisy de miverina any rehefa aveo de ahoana ny fanaterana an'le dosieako anio ange ny farany ny anao koa zany tsy esana saina mihitsy le favoazako fa nifatina dosie anao ihany ny mamaky anao ka fantatro kosa nge fa tena zava-dehibe amiko ny fanaterana an'io dosie io fa ny volako rehetra very sy ny ordinateurako ve tsy zava-dehibe aminao zanga moa ny teny an'izany fa tsy aloha ve aloha mba havotana ihany zay azo avotana fa raha sady very zavatra tsika mitara amin'io fanaterana dosie io de faty antoka be efa faty antoko zao ry tatamo raha tsy nyrebirebenao anatitra n'iny dosie anao iny koa ange tsy nitrango zao fahavoazako zao za nge tsy nanery anao fa mba niangavy fotsiny ry azy
tsy maintsy anao plainte any amin'ny polisy azy zao fa tsy haiko izay ataonao. Leo ary any de taxi fa tsy maninona. Manambola anga ianao? Afaka mijery cash point de maka vola. Ndanare, za koa tsy misy vola omeko anao fa any anaty portefeuille daholo ny volako. De tonga zany ianao de ody avy eo sa? Ka ho aiza indray mo hafa tsy tonga de ody. De za koa zany avy any tonga de ody. Tonga de mididy raha riva miantso anao. Eny ary. Ary sao de akaky vola ihany koa ianao sao misy ilanao volany. Oko sao fa tsy maninona. Eny ary. Antsonao ary riva. Yavitra. Fahina no taonao aty. Mitady anao mihitsy a? Fahina nitadavanao a? Afaka miresaka vetivety vetsika. Za momba an'le action farany teo de tsy manaka-mbaza mihitsy a. De nefa hitanao reny. Fa raha momba an'le resaka tamin'ny voalohany iny de mety misy azoko tenenina aminao ihany ka. Fa ina ny antony nanaovanao an'ireny? Nanaovako inona? Reny nataonao taminay reniko. Tsy azoko aloha le fanontaniana. Fa na zany aza de tiako mampafantatra anao fa reny ny fiainanay. Fa tsy maintsy manao an'ireny ve? Tsy maintsy raha te hinana sy te ho vety. Misy zavatra mba tiako angavinanao. Neniny moa zany da tsy mahadiso. Mba avereo le ordira azo atao. Any anatin'iny daholo ny fiainany sy ny asany rehetra. Taza loatra zany. Tamin'iny any de efa mivadika sifla izy azy efa vita mipatazy. Atoroiara mivarotanareo azy fa hovidiko any. Zavatra tena faditsy azoko tondriny zany raha ty. Atsianao azamy mihitsy aza angana ho tapahanao aza ny loko. Efa nametraka plainte any amin'ny polisy ange zay De mihevitra ve nareo fa matahotra an'izany zay. Ampahafantasiko anao fa tsy misy ninina tsy misy nizaniza atahoran'ny olona ety zany zanga. Fa nga tsy afaka mba manao zavatra mendrimendrika kokoa Ny tena marina de tsy hitovy mihitsy ny fomba famaritantsika ny atao hoe mendrika. Fa aminay rehefa avy manapoka mpanan-karena anankiray zay de zay no antsoina hoe mendrika. Tsy rary ny ange zany Fa ianao ve mihevitra fa zazo ny daholo ny ataon'ireo deba sy mpanan-kareny rehetra eo aminay Ka mety ny hafa ny manao zavatra tsy rary ny aminareo de any amin'ny tsy manatsinonareo mamaly faty. Tsy mahay manavaka ny kasy ny saky zay fa zy azo ray fotsiny de ataonay manefa. Tena tsy ho azo iainana tsony ny fiarahamonina misy atsika nge raha izany De zay foana zany ny verinareo fa manimba ny fiarahamonina Ka aminao kosa ary ve de izay le tsy nanam-poninina sy voaendaka indray ny nanimba ny fiarahamonina. Ka tsy manendaka anareo zay zangara tsy nosombanareo fiainanay Tsy tokony ataonareo kitapo ray ohatr'izany daholo kosa ny olona rehetra Misy mba sahirana sy mitsemboka ohatra anareo ihany ange amin'ireny olona iandahanareo reny Zany amin'izay indray moa de matoka ino fa raha ny ety amin'ny faritra misy anay ity fa ny any amin'ny akafa aloha tsy haiko. De tena misy lalàna mihitsy fa tsy manapoka vaoka madinika zany zay. Ka ny vadiko ange tsy naninona anareo mihitsy De izay no mba iangaviako anao hoe mba avereo le ordi. Na zao ary omeko flash ianao de mba mandehana makany amin'ilay olona mivarotanareo an'ilay izy de misy dossier maromaro mba asaiko kopieanao fotsiny de tsy aninona anareo tsony zay. Voalohany indrindra aloha madama tsy mahalala zay goaika mangalaja ny voanjo zay fa rehefa fotsy tenda de voatozaka daholo. Faharoa mba alefa solavitra ny sainao fa nataoko aza hoe ho azonao zany dossier zany de ahoana no teneninao amin'le vadinao. Tsy tonga ve de lazainy fa amin'izay tsy kombakombamiko ianao sady efa hitany teo tamin'iny fa mahafantatsay anoko. Tsy hitako indray zany raha izany. Tsy haiko aloha ty raha hoe mety mba hampilaminamina amin'ny sainao na tsy fa teneniko any bandikely zanaka mpivaroteny zay zany nakan'le ordianareo iny Ary nandoavany Joana zanjiny anankiroa mianatra eny amin'ny EPP ny vidiny. Ahoana moa no inoko hoe tena marina ve zany teninao zany? Tsy manery anao iny teniko aloha fa na izany aza de tsy misy antony tokony andraindraka anao amin'izany mihitsy. Ny zavatra mahagaga isaky ny maheno anao miresaka de ohatry ny mahatsapy izany foana fa misy fahendrena ihany ao anatinao.
satria anao mihevitra fa adala daholo ny olona ety aminay aty. Zaho fahendrena ny resahana dia mba manana an'izany aho. Tsy tonga dia dahalo fa fiazamonina na tonga ho dalo e. Fa efa manambady ve ianao? Ho veloniko ao amin'inona. Tena ko aza mila tsy ho veliko dia ho ampiko olona zay hafa ntsay. Dia raha hiteraka izay, tsy vao maika hitomby any ny isan'ny dalo ety amin'ny tanàna. Fa olo aloha fa mba zany zay zany mametsaka fanontaniana. Hoe ahoana? Vadinao ve mibandy iny? Ie, fa mbola tsy vita inona izay. Fa inona mahatonga ny hafitra ny tany an'izany? Samy hafa be nareo a. Nzay anjely dia nzay dia voly. Dia voly ahoana? Ahoana ny tonga dia asa ianao miteny azy hoe dia voly? Tsy reny zavatra nataonareo reny mihitsy ve ny tena asany dia voly? Mbola ho avy ny fotoana atsapanao fa dia voly iny. Arotsaronao ny teniko amin'izay fotoana izay. Zay aloha fa aloha hamonjy any tapokry borosy voatonga eny fa misy azy vazy iny e. Zay ho avelomy ianao. Tena loza fa ty le ankizy vavy nanendaka tamin'iny. Voly anina ihany. Inona ny antony mbola andehandehanana ny anina aty amin'ny tanànanay aty? Tena azafady fa tsy miresaka aminao fa hiavitra ny tadiaviko. Raha mitady azy anina dia tsy maintsy mandalo eto amiko fa za ny vadiny e. Vadiny ahoana? Izy ary ny teny tamiko fa tsy nanambady hono izy. Dia nino an'izany ve anina? Averiko indray dia skiry tsara ny lava-tsofina fa za zao manatsika ny anina izao ny vadiny avitsy. Inona ny tsy mazava amin'izany e? Azafady ary dia faly mahafantatra anao fa mba afaka miresaka aminy ve a? Resaka asa ny tiako resahana aminy. Tsy mila ty a. Ampafantariko ny anina tsara fa alaheloko ny nakany avitra taty amiko an'iny fankatsary ny anina iny. Sady mbola anfela mafy be koa ny sipa avy teo. Fa ahoana moa no hoe vadiny ianao nefa ho ataony an'izany? Ka noho ny anina ihany mahatonga an'izany e. Ndao tsika ho atsy-ambadikatsy fa mila miresaka kely tsika androany. Tena tsy hanaraka anao any aloha e. Rehefa tsy avelanao eo amin'ny hafitra dia avelao andeha. Ka tsy maintsy manaiky anina e. Sa te ho tsinjomiko amin'ity viety atanako aty ny kibony anina. Fa ina nefa tsy maintsy andehanantsika ny ambadika any e. Raha misy resaka tianao atao amiko, maninona raha atao eto fa vonina iaino anao tsara mihitsy a? Ka tsy anina mandidy fa za. Ao ny tiako resahantsika fa tsy eto. Ka ahoana? Anaraka moramora sa tonga dia saritahako? Tena mba hoaka moa e. Aleo izany dia efa manome toky anao fa tsy tady mivadinao tsony. Tara loatra izany e. Tonga dia ndaola nga fa zany tady fikelana amiko. Zany! Zay anao mandeha. Raha teo anao raka. Fa ahoana mihitsy koa ry avitra? Fa inona mihitsy ny antony niarovanareo an'io sipa io e? Tsy idiranao zany fa lasy ianao. Tsy efa niteny anao moa hoe tsy ilaiky mihitsy anao mikidikitika azy. Fa inonao io zany e? Tsenitseniko, ohatranao koa, tsenitsiniko. Dia inona fotsiny izany ny antony irahanao amiko? Ka moa za tena miaraka aminao. Ka tsy manaiky an'izany koa sara nga. Aloha tonga dia anao zay sy raha eto mihitsy za sipa io dia tena ho hita eo izay tena mafy e. Raha tsy tianao ny voakasoko tananoatra an'le tamin'ny farany teo dia tonga dia mialady an'izao. Tsy faika loatranao mihitsy io akoho ka analabakaka tena hiady aminao zany. Zany zay koa zany ny tena lazainy lehibe mokondoha ity fa faikan'olona. Tsika anjay aza ny fanambanimbany a. Fa ianona amin'ny teny io koa moa zany mba inona. Samy hevitra ny tono izy tony. Tena mitaby amitsy ty. Hiavitra aza mikasitana anazy ianao fa tsy aza atao za mamony vehivavy izany. Assury anina. Assury fa hanana ny tono fahefana e. Assury sa. Andao andeha ry Hiavitra.
andao hiala teto fa tsy tiako le olona manomboka amin'ny tangorona. Andao moa e. Ndana koranga mahazo any dia matesa faingana any daholo. Hoe ka antony tsara ny azo antony. Avitra aza mihainao an'izany ianao fa ndao andeha e, ndao. Tena matiko iny njato sakananao to a. Tsy misy tombotsoanao mihitsy nefa raha matinao izy. Fa olona miaraka aminao zany iny. Lazay mifavady noho ny ianao dia izany no saika nanasarotany ato eo. Zay mihitsy ny fiainanay aty. Afaka miteny hoe vadinao daholo izay tia teny. Tsy isy bedy zany. Tena leo atsaika aty aminareo aty intsony fa ohatrany tena tsy zakany lohako le fiarahamoninareo zany a. Aloha angaty ny lalana fa misy manisy tonga dia mivoaka any amin'ny arabe aty a. Fa tena maloto le tanàna sady kizokizo be zany daholo. Zao ve raha fahavaratra tsy tena nofo ratsy. Oay, ary izy reto mpanitelona mitondra boaro manatona tsika reto. Oay, rikala zany Io reto tonga dia tapeminy eny. tena ho ratsy ty fa mandehany ianao miverina dia mety olona. Fa izy reo e. Anatahany zany na le anankiroa dia bandy miazaka aminy zao iny raha iny. Tena ho ratsy ty marina. Angena ianao fa tonga dia mety olona fa amono any tanjonjeo e. Dia ahoana no amelako anao eto raha izany no marina. Na ianao miantso olona na miaza maty atsika angany ianao a. Fonjay fa misy mpamono olona e. Fa aiza zany? Aza mihetsika mahery aloha fa aty amin'ny hopitaly ianao e. Aty amin'ny hopitaly? Fa maninona aty amin'ny hopitaly a? Ny fonondry zanona sy ny namana ianao dia no entana aty. Ka zay vao tadidiko. Tena misy mazazo be eo amin'ny lohako. Aza mbola mihetsika mahery ho fa misy mizaitra nge lohanao e. Tena fofondry zala mihitsy nge zany ny haiko e. So ihany afa nalako tonga tamin'iny nasainao ny antsolo iny fa ratsy zany tena matiny zareo somatsara teo mihitsy ianao. Polisy tao amin'ny arabe tao no natsoko dia mbola tratranay teo ampandakadakananao mihitsy ry zareo. Ianao amin'ny hoe fa mioso ny ratsy mahatsiaro tena tsony. Dia netin'le polisy very zareo zany. Tonga izy dia nandositra. Le polisy koa moa nandeha rery dia tsy sananenjika fa tonga aloha dia ianao no nifonjenay dia noentinay taty haingana. Tena enjana be zany zanga. Dia ahoana zany eto? Ahoana amin'ny ahoana moa? Tsabony ianaoko. Za aloha miandrainao eto mandra-pivoakanao ny hopitaly. Sa misy fianakavianao azo intsona? Tsy alazanina ihany nge mba fianakaviako tanàna nefa reny moa no nataony. Ny olana fotsiny izao dia hoaiza ianao zany rehefa mivoaka eto. Ka hoaiza moa za fa tsy hiverina any amin'ny tanànako eny. Mbola sa hiverina any ianao? Ka hoaiza ahy e. Tsisy azoko ale hafa-tsy eny nge. Dia ahoana reny olona efa nifofony hainao reny? Ianao ve dia mieritreritra hoe mbola hijanona amin'izao reny? Aza rangany alefa nanjedoro. Aza be kriana hiavitra. Tsy mahaleo mibe noho ny vity zany ianao. Arono a. Avaiza zany ro tolamba tafiko reto. Fo mividiako daholo ireo. Tena lasa fahasahiranana ho anao a zaniko. Fa inona aloha zany ny antony anaovanao zo amiko fa tsy azoko mihitsy. Dia inona koa ny antony nanavotanao aho tamin'izany? Ka samihafa nge zany e. Zanga nandovola raha hoe nanavitra anao taminy. Tsy nandovola ianao fa ny hainao ny saika nanaraka avy eo. Ary aza mbola miresaka betsaka aloha fa mbola reraka nge ianao e. Betsaka nge izay raha very taminao izay avitra e. Tsy reraka izany aza nga fa le lohako fotsiny marazo be. Tena raha izaho ianao moto fa ho problema be ho anao raha mijanona eo ianao a. Ho problema be ho ahoana moa? Ka ahoana ozy ny any tanànanareo dia ahoana koa ozy ny vadinao iny da fantany izao. Lasa problema hafa indray no hitako eto. Tsy anjaranao zany ry avitra. Anjarako ny mandamina an'izany fa ianao olona tsaboina. Ary maninona raha tsona amin'izay le dokotera dia tenenina hoe aleo za olo fa efa mahatsiaro sy matanjaka tsara e. Nefa malahelo milaza aminao fa tsy misy dokotera melanao ody amin'izao toe-batanao izao zany mihitsy. Fa maninona nefa matanjaka tsara mihitsy a.
afaka mitsangana dia afaka mandeha tsara jereo. Iavitra efa hoe aza mbola mihetsiketsika aloha ahy ianao. Ay ary fa naninona fatina be ka ianao nge mafilo sarotra tenenina e. Ao mitaboa aloha tena otra miodina ny tany aman-danitra. ka ianao be kirinako sao dia heverinao fa moramora ary ny nahazo anao teo. Ka tena tsy kile kosa aloha zany hijanony eletra zany na kile na tsy kile tsy maintsy mijanona eto aloha ianao tsaboana. Misy olo efa niteneny mpiandry anao eto raha alina fa za amin'ny atoandro ihany vo afaka makaty. Olo izy so dia le bandy iny tsiny ka olona afa mpiara-miasa amiko izany. Marika no anarany. Efa niteneniko izy dia efa nanaiky-andry anao aty isakala mandra-pivoaka anao ny hopitaly. fa maninona nefa ianao no misahizana be amiko ohatran'izany e. Fa iza indray izany no tokony antsoaka isahirana aminao eto. Raha nisy havanao azo nantsona ange dia tena nantsontsika izy e. Sa zanona no antsoina? Aza mifanajoajo kosa rangaha. Dia nidika an'izany tsy maintsy za zany ny tratra farany tsy maintsy mikarakara anao mandra-pivoaka anao eto. Misaotra azy e. Mba zay ahay. Fa leo aloha hiantso an'ilay dokotera fa niteny izy hoe antsoina raha vao mahatsiaro ianao. Odio. Nga efa lasy Marika? Ohatrany manana protograma maika be izany hono izy dia nainga aloha. Efa mety tsara ve aloha ianao e? Tena manontany an'izany foana ianao dia mamaly foana koa hoe tsy azoko mihitsy hoe inona no mbola hitazona dokotera ato nefa za rehefa salama beko. Tsara izany rehefa salama e. Ny tena marina dia za mihitsy ny angavy an'ilay dokotera mba hitazotazona anao aloha. Fa inona aloha ny antony? Ka ilay toerana ivantananao mihitsy raha vao miala eto no mbola tsy milamina. Fa mbola tsy milamina ahoana? Angamo mba milamina izany mihitsy ny eny amin'ny tanàna eny e. Na roviana na roviana. Ka zanga moa mieritreritra ny amerina anao eny izany? Ka na mieritreritra ianao na tsy mieritreritra dia tsy maintsy ho verina eny eny ny tanànako. Eny ihany no afaka anjay ary tsy mahay miaina afa-tsy eny ary nao faty aza dia tsy maintsy eny no avoaka amin'ny fatiko. Le fatinao avoaka eny mety tsy dia mampaninina loatra. Fa le nao hiditra ho faty eny mihitsy no olana. Tsy misy olona maty amin'ny andron'izany e. Rehefa tsy mitandrina ve moa izy tsy ho fatina tsy amin'ny androny ary? Ka tsy manan-tsafidy ange za. Anga misy azoko lia afa-tsy eny. Eo indrindra sika izao. Misy safidy anankiray azonao hidirana ity raha ekenao. Inona izany? Mitady gardien dadanay. Dia niresaka taminy aho hoe mahita olona azo antoka dia nanaiky ny andray anao izy. Ka ledy tena tonga hatsamizany mihitsy ve aloha? Niketriketrika an'izay na tonga ny angavy tamin'ilay dokotera mba hitazotazona anao teto aloha. Tena so dia ampidikizo anao ny fidirako amin'izany Inona moa no tokony ampidikizo amin'izany? Matoky anao matoa sa mampiditra anao amin'izany? Dia ahoana moa raha hita an'ilay vadinao tsy maintsy ho tadidiny angelentsiko e. Sahoga zany tsy mampaninina fa nareo ikorotana amin'izany no ohatrany tsy laitsako. Tsy misy atahorana izany voalohany indrindra aloha tsy dia makany aminay loatra izy. Za foana makany amin'ny zareo matetika. Faharoa na makany azy izy tsy hanompo maso anay aminao akory na indray mandeha aza. Ny olona ohatran'ireny tsy mijery olona heveriny fa ambany noho izy izany ary fahatelo farany tsy any amin'ny zareo ianao no miasa fa any aminay ao amin'ny dada ka tsy tokony hisy hidirany mihitsy izany. Ka tsy le hoe misy hidirany na tsy fa so dia hodilo tsita aza fa mpanendaka ange za eo anatsehany ary tena izy mihitsy ny nenahako. Za very avitra dia ampidikizo anao fantatro ny tokony ataoko. Fa nahoana ny tena ataonao sorona noho ny amiko mihitsy ny tokantranonao e ze za ve so dia manenina amin'izany ianao Tsisy tokantranoko ataoko sorona izany ry avitra. Efa niteny taminao fa tsy mbola mpivady zahay ary mbola tsy manana tokantrano izany fa ho amin'ny dada sy neny ny tokantranoko. Olona efa hitako fa ambavaloza zao ve dia ho jereko fotsiny
Ninona teneninao dia tsy hamelany zanona sy remibandy reny mihitsy ianao rehefa miverina any ratsy matiny. Fa nga tany tsisy lalàna izy ity. Fa nanomboka oviana indray moa teny nisy lalàna. Tsy ianao ihany moa no niteny an'izany. Tsy manery anao ana izany aza fa omeko safidy malalaka tsara mihitsy ianao. Raha mpitso maraina ianao no mivoaka eto araka ny tenin'ny dokotera dia izay tianao na hiverina eny na hanaraka dia tonga dia miasa ao aminay ianao. Tena aloloha andinika tsara fa tena sarotra izany Afaka mandinika tsara ianao ka androany tontolo ianao afaka mandinika tsara mihitsy. Ary averiko indray fa tsy manery ianao mihitsy fa manana safidy malalaka tsara ianao. Tiahoana izany ny fananakoretsany. Misy tsankonge ihany Azontsika alaina ka. Tsy manina fa hitondra polisy tsika dia alaintsika any. Fa inona aloha ilay izy? Fanaka sa inona? Aloha hitamboka any izany. Toa tsy hitako hoe ina amin'ireo zavatra tsanko ireo moa izany mba hoe mety aotsoina hoe fanaka. Misy boky vidividy izay fotsiny tena ilaiko nefa mino fa efa midoro an'ilay kalazaniny iny izay. Boky? Boky inona? Boky boky ohatran'ireny boky rehetra reniko. Fa tia mamaky boky izany ianao? Ka tsy manana fialamboly hafaty izay ako. Tsara kosa izanyko. Eny ho hitantsika ny anaovana an'izany boky izany fa aleo aloha izaho any amin'ny dokotera anontany azy fa misy fanafody anao nasain'ny vidiko izay fa tena tsy nahita mihitsy dia tsy haiko raha misy azo asolo azy. Nanao ahoana ianao tato? Tena ohatrany misy vato be izany mihitsy eo anaty kiboko. Fa efa parary vavony mihitsy ve ianao hatramin'izay? Tena tsy mbola narazy vavony izany mihitsy hatsamizena olona. Fa naninona izany no vao tonga teto aminay ianao dia lasa narary vavony? Ka tena le sakafo mihitsy no ohatrany vaovao be daholo amin'ny vavonitsika. Tena tsy haiko tsonona hoe tamin'izaho teny tanàna ve nihinan-kinapona sa zao. Ianao koa mampiomehy. Tsy maintsy ho zatra foana ianao Fa ohatra tena mbaly ohatra nga tsy handy hivavaka intsony. Fa ahoana ry avitra? Tena tsy hitako mihitsy izay mba hoe mahafinaritra any fa ohatrany tsy mampiferinayna daholo izany Fa mampiferinayna ahoana Ohatrany tsy natao an'ny olona ohatrany mihitsy le fiangonanako. Aiza koa ry avitra nisy an'izany Natao an'ny olona rehetra ny fiangonana fa tsy misy an'izany. Ohatrany tsy izany heverinao izaho mihitsy ny hevitsy ny akamaroan'ny olona ao tamin'ny alahady teo izao hitako tsy alezy mihitsy le madama nitondra zaza teo akaiko iny. Aty amiko foana amin'ny masony mipoketsany amin'io tsy apetra mihitsy fa tazomina eny an-tanany eny foana. Le zanany na isan'ny lavitra mihitsy. Aiza koa ry avitra? Mety tsy nieritreritra ninina izy fa asa mba fihetsika mety hoe nandeha ho azy fotsiny. Le fiangonanareo koa moa tena mihaja be dia vao miditra fotsiny dia ohatrany efa misy soratra izany ny tapikanjoko hoe avany ambany tanàna dia tonga dia miatakataka amiko hatramin'ny ankizy madinika. Mety ianao fotsiny mieritreritra an'izany fa ny olona mety tsy ao an-tsainy akory izany. Tena tsy ohatran'izany mihitsy aloha ny everako an'izany atao hoe fiangonana izany toerana tena masina tsy ahitana fanavakavahana ary anjakan'ny fankatiavana ny nanapozako an'izany. Ay tsy izany fa hafa mihitsy na misy koa aza nge izany dia tsy ny olona rehetra manana an'izay toe-tsaina izay io le hoe sanjaray loasay tsy lozan'izay mamarara na dia atao aza hoe samy kristianina izao. No fijeriko aza nefa dia be loatra le mamarara. Na izany aza nefa tsy tokony hijery an'izany ianao ny vavaka ataonao fotsiny tokony hifantohanao tsara. Zany tena feno izany dia vazatra nambaniana sy nahilikilika hatramin'ny fombola kely. Ohatra ny alika eny an-tsena izay mahita mitoraka daholo dia mihevitra mihitsy aho fa any amin'izany fiangonana izany no ahitako olona tsy mba hanilika. Izany nefa nitako fa olona tia handresy lahatra fa azo ny fiangonana aza dia
tsy anisan'ny zanak'Andriamanitra. Mbola eto an-tanysika hiavitra tsy misy ny tonga lafatra. Fa ty zamodina to manana baka tamin'ny dadana zao ty koa ohatrany vao maika mampidika izo a. Fa ahoana? Anga manadina lesonanao izy? Tsy zany fa zay sy nohatra ny olona ny anana Rasomay a. Nefa njain'izay mipotra ihany le avy an-tranako. CP aza ankehitriny ananako e. Nefa lazainao ny dadanao fa manana baka za. Aleo andeha amin'izay aloha riavitra. Efa izay nitondrako azy dia mieza fotsiny mba tsy dia ho hita izay tsy fahaizanao izay e. Fa maninona nefa zany lazainao taminy ihany no marina hoe bandy tsy manana CP e. Le fandresena lahatra ny dada andray anao mihitsy ny tena olana tamiko. Dia natahotra hoe sao izay resaka ianao tsy manana CP izay ny tsy andraisany ianao. Izy mantsy efa nanafatra foana hoe mba olona manana baka fa hafa ihany miara-miaina amin'ny olona nianatra. Ka tena ohatra no sahirana amin'izany a. Sady le dadana io raha iteny frantsay a. Dia mihevitra zao ho an'le rangahy fa azoko doza zavatra teneniny izany. Ataovy hoe hoy ihany fotsiny rehefa tsy hainao e. Ianao ve dia hiasa saina amin'izay zavatra tsy azo any? Ka zany tadiaviny rahana any vilany koa ny tena ohatran'ny mampidy ako. Za nge tsy mahafantatra toerana afa-tsy neny aminay e. Tonga dia point savery mihitsy aza hoe irahana lavitra zany. Aiza koa nisy olon-dehibe very izany riavitra. Manatona an'ireny polisy eny amin'ny arabe ireny rehefa very e. Dia teneno izy hoe very aho efa mba hatoroy ny lalana mody makany am-bobao. Tsy mitondro tena ohatran'olo fotsy ve? Tsy laoza izay anankiray mahatadidy aminy ireny e. Betsaka ihany ilay action efa vitako tao amin'ny tanàna izay e. Eto aty ange ny telefonanao iny e. Hitanao ty? Rehefa aktivenao ohatr'izao io a, dia hitako foana ny toerana misy anao naiza. Raha eny aminao ty telefoniny ty. Seria ve? Ndraso nge e. Jereo ty telefoniko ty. Io aseho an'io zao a ny position misy anao. Dia raha ampidirinao eto ny numéroako a, dia tonga dia aseho any anao koa ny toerana misy a. Why lady? Fa mila aktivenao foana ty vao mety izay a. Ny connexion indray tsy misy olana izany fa ampidirana forfait isam-bolana foana iny foana ampiasainao iny. Tena mba enjana an'izay za madama kely a. Izay aloha fa andeha hanao zavatra kely vetivety a. Azafato hoe madama kely tena saika tsy anatonanao ihany fa ohatran'ny fahadonjo ianao izay no mipetraka manjonja be teto an-jaridaina teto. Fa marary anga ianao sa misy inony ha? Tsy manina riavitra, misy olana kely fotsiny. Ary zaho aza tsonao an'izany madama kely izany. Ka tsy hitako hoe izay tsonanao e. Sa ataoko hoe patron kely. Vao maika aloza, antsoe amin'ny anarako fotsiny ahy e. Tsy izay ve ny tena loza? Na dadana roa aza ve tsy ho gaga maheno amin'izany? Tsy mampaninona azy mihitsy izany ka. Dadanay ange tena malala-tsaina be e. Tsy tsapanao ve izany aminareo miresaka ireny? Izy aloha tena olombelona e. Eny e, nareo rehetra mihitsy moa izany. Hatrany mamanareo sy le zanjikelinao iny. Mitenjery mihitsy an'izay mahita ny fomba fiainanareo hoe zay aho vao mba miasa maina amin'izany aloha tena olombelona izany. Dia izay no ilazako anao hoe tsy mampaninona azy mihitsy na ho antsonao amin'ny anarako aza. Eny e, fa raha eo mason'le vadinao kosa aloha mipetropetona miantso ny anaranao za mety ho tataza hafa. Eo indrindritsika izao. Aiza? Nisy hotely 4 étoiles vao nisokatra izay ao amin'ny vilao. Dia niantso anay ny gérant an'ilay hotely fa tia ny anaovana artikla sy dokam-barotra amin'ny magazinina anay hono ny hoteliny. Dia tany afaka maly. Enona aloha le hoe étoile dia inona le gérant e? Kintana le étoile dia mpitantana le gérant e. Fa tsy any ny olana fa
hitako ny sakafo tao amin'ilay hotely aza fampiondakondana sy fanorokoroka miaraka amina tovovavy anankiray. Tena marina ve? De ahoana nataonao? Inona moa ny ataoko eo? Nataoko fotsiny izay nahazoana sara endry zareo dia nandeha. So ihany koa fa nentiko ny aparayako. De tsy hita ve ianao zany? Tsy hitany aho. Ry zareo koa tsy manana eritreritra hijeran'izan'izy izany mihitsy fa tena ohatry ny hoe azy rery izao tontolo izao. Tena miaiky anao aka. Raha tany aminay zany efa sakoroka tsy hifankahitana. Adalàna no misakoroka amin'izany ry avitra. Matoa tafiditra teo amin'ny fiainany ny tovovavy iny dia za izay no efa tsy teny. Raha tena tiana tsy niaraka tamin'iny izany mihitsy izy. Tonga dia ianao ny tsaroako vao nahita azy aho. Fa ahoana? Angaha koa za efa nanao an'izany. Tsy izany ka. Fa ilay teninao tamin'iny hoe mbola ho avy ny fotoana hatsapanao fa dia vola iny. Ay ve. Tsy dia sarotra ange mamantatra ny toetran'olona raha vao mahita ny endriny fotsiny ianao hoe. Indrindra maheno ny fomba fiteniny. Fa ianao ty ve nianatra inona e? Sa nianatra taiza? Ohatry ny hoe olona manan-tsaina be zany mihitsy ianao indraindray rehefa miresaka. Sady tsy nianatra ninina no tsy nianatra taiza. Tena fahaizana azo antoka fa ananakotokoto ra dia fanendahana. Nefa tena mandinika mihitsy fa misy fahendrena ao anatinao ao ary tena olona misaina ianao. Ny tena marina ankoatra ny famakiako boky dia fiainana ranganona mpianatsaha. Fa ianao marina tena tia boky a? Fa tena mila tsy ampiano ahy ihany le nataon'le vadinao a. Saingy hoa tsy mbola mpivady izany e. Miaraka tsotra fotsiny izay. Nefa na izany aza. Ianao ngery madama ke tatampoka. Tena tsara tarehy e. Tena marina. Tsy mbola hitako izany enjery izany fa za tena mino fa tsy mbola tsara noho ianao izany. Nefa dia misy olona sa mampirafy ianao ve? Aminao any mety tsara fa izy mety tsy mahita an'izany. Ahoana moa tsy ahitany ianao hoe tsara e? Anga moa misy problema mason'ny daly iny. Arono a, resaka hafa mihitsy ty a. Ary ianao tia koa kay mahay manoratra tononkalo a. Fa taiza aloha zany nahitanao an'izany e? Hitako tao anatin'ilay boky nindramiko tany aminao iny. Zany ve? Loa zany. Fa le tononkalo ohatrany ahoana no hitanao tao? Tsy tena tadidiko tsara fa ho tiaviko mangina. Izay ny lohateniny. Dia vakinao an-trano farany ve? Ie, tsy nalala fomba ve a? Tiako be ary ilay iziko. Nisoratanao aniza ka iny? Tsy dia misy hoe ho aniza fa eny e. Kitana sarotra izay zany nanjatako azy iny e. Tovovavy ety akaikitsika ety ihany ve sa any aminareo? Tsy misy kitana any aminay ka. Ary na misy azy any kitana manan-jambo. Ianao ty koa mba mampomeka. Ohatran'ny tsara ary izany kitana manan-drambo izany a. Fa ho aniza ho any nanoratanao an'iny e. Sa olona any am-piangonana? Any koa mantsy ohatran'ny bebe kintana ihany a. Ohatran'ny biby zany nge zany telefonina anao zany e. Hoay, daty tia miantso ty fandraso aloha. Allô? Tatamo a, tena tsy azoko mihitsy le tianao atongavana. Hotsy, fa ahoana koa ty tonga dia mivatravatra be sady tsy miarahaba ny tsy manao salut ty. Inona ataon'io bandy io ato? Bandy iza ny tianao tenenina? Aza hodinao mitapy ary tatamo a. Fa io bandy napiditra teo ambavady io teo ka. Ay ve, inona moa ny ataony ato fa tsy miasa? Manao gardien. Fa fantatrao ve sa tsy fantatrao fa io nge le bandy nanendaka antsika teny ambony fiara e? So dia tsy hitanao tsara kosa ary fa mba olona nitovitovy tamin'ny fotsiny. Fa so dia verinao fa pahana ry aka tsy hatadidiny tarehany io bandy io. Na mety raha lahany koa ngambe. Tena izy io ry tatamo a. Le ry ara nge tonga dia mahana be mihitsy vao nijereko e. Na ny raha baza tsy nataony. Dia izay zaniko, izy io. Tady gardien dada dia izy niresahako dia nanaiky izy. Teneniko izy hoe ratsy ho amin'ny manendaka fa maninona raha mba mitady asa tsara ivelomana dia izay.
io nahazo asy io izy ohatra ny tsotsorinao mihitsy ange zany resaka zany e ka ho asarotoka ahoana indray ary tsy tsara ve aminao zany mba hoe manafakolona amin'ny asa ratsy fanaony zany dia manome azy okazion ahafahany mivoatra ary nanaovany azy zany aminao vitavita mora afaka mifanaraka tsara nareo ka efa miasa izy io dia asavy-solony ny zavatra ao nangalariny mino afa tsy andahan'izany mihitsy izy dia zany ray aminao no andeha hifanaraka amin'ny olona ohatran'io tonga dia gadra ny sazany io sao dia zao a dia hiantsy polisy hitady an'io eraka taninarivo saika nataoko mainka fa efa izy manatona fosy ohatran'io tsy anjaranao zany ry aja miala tsiny kosa fa tsy hamelanao anao an'izany mihitsy a mpiasa atao aminay io dia anjaranay ny miaro azy raha izay zavatra ao very koa ny mampalahelo anao dia tsy maninona fa soloko izany solonao eno a fa misy antony manokana tena irovanao an'io bandy io ve ie fa ny azoko antoka fotsiny dia tsy mitovy amin'izay lafin'izay mifamaritatsika ny atao hoe manokana ohatra ny hafahafa ngery tatam'izany fomba firesako amiko izany e ohatra ireny olona nisy namisavy ireny ny veverako anao marina ny fiheveranao nisy namisavy aho tia sary tiany namisavy aho sary n'izy ireo iaja sarinao ve dia tsy fantatrao e enao io enao sy ny olo tianao vaovao dia izao sary amboamboarin'olona amin'ny photoshop rehetra izao koa very tataminy inonao tsy nampoziko olona ohatranao zao mihitsy no anaiko fitampitahan'olona amin'izany tsisy olona namitaka zany ry aja fa za mihitsy ny nakan'ireo sary ireo a tao amin'ny hôtel suite dream tamin'ny herin'ny talata tamin'ny 1 oratoandro ianao koa ange zany sifa tsy milamime inona moa no antony andehananao any amin'ny toerana ohatran'ireny ny antsony tany ampiasana ny géron an'io hôtely io fa tia hampahafantatra bebe kokoa ny hôteliny dia izany no ny raha nitalehanay tao dia izay no nahitako anareo dia inona izany izao ny heritreritrao tsy mpiady fity ary aja haiko tsara ny dikan'izany atao hoe fitiavan'izany fa tsy mba azo hifanerena mihitsy izany ny anomezako tsy ny kely anao fotsiny a dia ianao tsy santsotra mpahasehina tamiko hoe tsy tia antsony fa manana olona hafa tiavina dia hoanao ianao raha ataoko hoe ianao no tena tiako fa izy ange justa mba nalako andro fotsiny na tena izay teninao izay aza amin'ny marina dia vao maika maharikoriko any toetranao fa inona zany ny fiheveranao ny vehivavy no asahinao miteny eto maso ny vehivavy oatra azy fa ataonao fanalan'andro fotsiny izy otry fa nga lasa mpiaro ny zo ny vehivavy koa raha tatamo afako amin'izao fotoana izao tsoroko aminao mihitsy fa tena tsy nampoziko hoe ianao no navitan'izany a resa be koa raha nga zany fa zay zany e efa hitanao zany izy zay fa de bonne chance koa ianao hoe ary ampahafantariko anao fa tsy ataoko vitavita mora ny amin'io bandy sary-bakolonao io a io very tataminy ompianao ato dia sahanao koa ny miaro azy eo anatrehako nefa izay fakofako n'olona ohatran'ireny ny famaritanay ny atao hoe fakofako n'olona mihitsy ny mety tsy hitovitsika fina ny tianao tenenina e tokony ho azonao tsara mihitsy ny tiako tenenina isy ohatra ny tsy hitako mihitsy koa izay antony mbola andaniko rora aminao eto ka za koa mba gaga manontany izay tena hevitra ao farany ary ahy mbola hotoizana ny tantarantsika safaranana iaja tsy za nge ny namarana azy fa ianao e ny hevitra ao nge ny tiako fantatra tsy milanao tsony aho iaja aleo farana neto ny tantarantsika nenareo atomboka anenenanao izay teninao izay enao mahafantatra tsara fa anisan'ny olona tsy mba maneniny izany eo amin'ny fiainako oke ranga baibay ianao e Yavitra otry efe ato tsy misy olona fa nakaiza zany iny ndraso hoe antsoko tray fa ahoana fa tomony telefonina tsy fanao zany asa hitako sanatso ny data ve dia ny rahany nefa tsy maintsy miteny amiko foana izy raha misy an'izany ary inona tsy taratasy itsy tena ho ratsy ty zavatra ity raha zao fandehan'izao raso hoe tatamo mialatsiny aminao a satria fantatro fa tena tsy afinaritra anao mihitsy ny hamaky an'ity taratasiko ity
tena hifonako anefa fa tsy manan-tsafidy aho. Tsy nety ilay finafinanao hoe mety tsy hijery akory ilay vatinao. Tena novandravandrany tsara mihitsy aho namoa azy teo ambavahady. Zaho koa moa tsy nanampo mihitsy hoe fiarany no niditra. Hitako tamin'ny fijeriny fa tena tadidiny aho ary noho niveriny izy dia norahonany aho hoe tonga dia miomany aloha fa polisy no maka ny alahy eo rehefa avy eo. Tsy haiko fa ohatran'ny lasa natahotra aho. Fantatro koa fa tena tsy mihitsy iny bandy iny. Tena hitako tezitra mafy izy lasany. Ilay sisina zaridaina aza no dominy tamin'ny fiarany dia simba daholo. Mifona ao tatamo aleo aho andeha fa tena ohatran'ny tsy mety amiko sady tsy sahaza ahy mihitsy ity fiainana asainao hiainako ity. Andriamanitra anao. Sady mijaly aho no ohatrany mampijaly olo na efa fantatry ny vadinao iny koa zany zao hoe iza aho. Ny dikan'izany dia mety tsy ampilamina ny fiarahanareo koa ny toin'izay. Tsy te hanimba fiainan'olona aho fa aleo za no miala. Ny zavatra mba hiangaviako anao dia aza mitady ahy intsony ary aza atao mandalo ao an-tsainao akory ny eritreritra ny hoe andresy lahatra ahy hiverina satria ninona ataonao dia tsy hiverina intsony aho. Misaotra be dia be tamin'izay rehetra nataonao tamiko. Ampitao any amin'ny ray aman-dreninao any koa ny fisaorako azy fa tena ianareo no mba nahatsapako fa hay olombelona mba mananjo ihany aho eto amin'ity tany ity. Tatamo ambany tanàna ny fiaviako, tany aho no teraka, tsy mahay miaina afa-tsy ny fiainana any aho ary tsy misy fiainana afaka mandray ahy afa-tsy ny fiainana ambany tanàna. Zay fa veloma. Iny ty fanamariana kely ty. Rasy hoe ho anao no nanoratako analay tonokalo hitanao tao anaty bokiko. Hoy avitra. Fa tena efa leo miaina veto ny sipitony. Inona an'izay mbola itonatonana antony aty. Tena tony mihitsy le atao hoe mangarom-biby andavaka. Zanona, tsy lady amindrihatra iny natongavako fa aleo mba milamintsika sindriana. Misy olana ange ahy e. Sao dia mba afaka manampy andre. Omeko vola ange ndry e. Tena voty marina dia babababa. Dia misy otsinona nefa any. Ty aloha misy 4 ariary omeko andre fotsiny sady mariky ny fifonako amindry tamin'izay zavatra rehetra tsy mety nataoko. Izy aloha tsy maintsy hoe raisiko. Sady za zao tena tsy hisy tsena mihitsy dia tapaka be. Fa inona aloha zany le fanampiana e? Sa hoe mission le izy teo?
sao dia mba hitandriky avotra ve mbola resaka le tsy saindry any e tena misy ilako azy maika ky fa mba ampio a raha hitandry izy a miangavo moka izanona lazoko tsara ange ohatrany hoe nareo angeny nitonja azy niala tery tamin'iny eny e tamin'iny izany fa tato ato ve izy tsy hitandrita aty tsony tena ohatrany tsy tadidiko hoe oviana moa izany ohatrany nahitahita rehetra tena hitako mihitsy izy tamin'izay fa nodiko ny tapy fa ny tena marina tsy misy ilako azy tsony oviny izay nahitandry azy zay tena tsy tadidiko tamin'ny tapabolana angamby iny fa tamin'izay ihany any nahita azy dia ohatrany tena tsy hitako tsony izy avy eo fa aiza mola trano hipetrahany tiky ohatrany tsy manana trano izany iny tao amiko ange iny ny vovo e dia avy eo ny sarak'izay dia tsy arako tsony hoe aiza izy zao no midasika rehefa alina ny andro ary tsy misy namanamany aty amin'ny manodidina aty ve mba hoe fatapatatry indreo ohatra ohatsa tsisy zay raha verive zay ny ohatra mbo akamakama ny tety dia aiza no mety ahitana an'izay raha serive zay malahelo milaza aminao fa efa matamy ray volana izy tena tsy nahita kazama mihitsy herinandro dia maty rery tao ambovony tao izy koa moa somary efa ohatrany raha zokozokon'izay ihany dia tsy mahavita mitsakaraka tsony raha vao tsy mahita karama dia tonga dia mitsako bilina tena tsy hitako tsony aky izany maly tontolo azao vezivezy tety foana efa tapitra nanontaniako ny akamaroan'ireo mpivarotra rehetra ireo dia ilay mpivarotra broncaterie ihany mba nilaza koa hoe nahita azy andro vitsivitsy fotsiny fa avy eo tsy nahita azy tsony ohatran'ilay nitenendry teo ihany tena ohatrany lasa mampalahelo ana azy eo fa inona mihitsy nefa ny teny hitadiavanareo azy sana napoaka tany aminareo tany takaka tsy izany ka tsy nanao an'izany izy fa tena zavatra hafa mihitsy ny tadiavako azy ary maninona raha atao mbay mitady dia asiana soratra fotsiny eo ambany hoe Mariana fasalamasaina tsara izy na tonga dia atao an'ity da manerana ny tanany dia tonga dia asiana sifra be eo ambany hoe omena dolaka be zay mahita azy dolara tena nazaza amin'izany mety hivadika lasa sasera de prime tena mba ampiomonkira misy fomba hitandry ahitana azy maiky volangeo andry rasy marina re misy bandy akaman'izay eny nosy be eny sura fa tsy maintsy laseny iny fa hitandry angany tramin'izany namana izany ndao tonga dia andehanantsika sindry eny zao dia zao aleo aloha atsoko fa hananako ny manio bandy io sao dia tsy misy kredi indry fa amin'ity foanako ty atsony ohatrany mba hanalatsika losa aloha le kredi dia mihitsy ny anarany zoko fa tonga dia atsoko misonina ve mangina aloha tena tsy manomboka tsafoany ny takaka ahoana kina atao amin'izany fa tsy hitandry ve ny tranony tena ohatrany tsy hitatsika fa aleo eny sisy teko manjaparivan'ny andro eo dia miverinao ihany raha diminareo mahemy vaovao tsy adimindry zay ty misy ividianana kredi sao lany kredi andre miverina eo azany raha pitso oke nareo koa izany teny sahirana eny e raisiko any aloha ty kristianina koa tsy mandafa amezany sa ary ahoana kira omendry ihany numero any dia andramako atsona koa bandy piady reny tsy manjay foniny izany mihitsy reny raha vao numero ankony izany veky fandry zany fatany ohatr'izao mandefa niaraka tamin'ny fotonge izany fa mifirako fa ohatrany sarom-piary loatra dia midariko dia nefa impiry-borina tamin'ny niaraka tamin'izany ay dia jereko eto izany ndre raha mpitsotro izao mety zay mety rianina ay leo ary andefa raha-pito izany ky izanina way le poketsanareo tsao misokatra ay misaotra kia nahoana ky nazo an'le namany ihany ve ndre
tena ohatry tsy de tsara ny tsy de tsara hoana zany ohatra le tsara alohanareo fa tena tsy afaky ny anao bosabosanareo eto mihitsy afa sanatsika amin'ny kolapsa tapika nareo aza mampitaintaina moa kiry zany na fa misy inona maty nga hiavitra kalma aloha fa lerilo tsy maty fa naninona ary mba teneno aingana moa kimengavy a zao tsy le bandy akamany nanjay an'le fonina fa mivadiny vadiniza vadiny le bandy akamany dia nanontaniako hoe sao dia mba aty aminareo aty raha hiavitra ho afa mitady azo mafy ny akiziny modina ataoko an'izay zany eny e tsy manino zany fa toy izo dia ozy izy hoe tsy afa-dozangery no se hoe niaraka nanapokatsanona debabe ho ny avitra sy ny vadiny dia tratra dia any amin'ny violon izy roalahy amin'izao inona andriamanitra olozinina re zany tan'olo efa tsy azo ipetsahana ry anina eto mipetsaka izay le efa nampiomaniko teo hoe toe tsara alohan'ny saina tena mba tsy naposiko akia tsy naposiko mihitsy hoe mbola havita zavatra oatra zany avitra efa tena niova nge izy ny zanaka kanga ry anina tsy miova soratra zany dia violon aiza ho no misy azy tena ohatran'izay zao tsy nanontaniako fa nahafantatso azy zany tena tsy ho amin'ny mihitsy satria tena mbola karohana daholo ny namany amin'izao dia njainjay koa mety voasaringoringotra eny ange izay misolatsolana eny tena aloloha mihaino haino mba tsy hoe ki le olona dia antany hoe violon aiza hoe fa tsy maintsy hijery azy eny akia fa zao somary debadeba ihany manko ny ray aman-jenin'le akamanjay avitra io dia efa mikarakara azy ondry zareo amin'izao izy le vadiny mikarakara hoana mena 30 millions zany pitsary zany dia afaka le akamanjay avitra ary avitra izay indray ny tsy haiko tsy ny zanany any ve moa no avotany mba tsy hoe ki le vadiny zany namany avitra zany dia mba hiankavio izy hoe misy fianakaviany avitra koa no hoe mba dia hikarakara ny avitra fa mba azonao omena an'zareo ve hoe numero an'le ray aman-dreninareo dia atao izay hifanarahana amin'ny fanjavana an'izany folo zany ary tena misakra mihitsy ngenareo zany amin'le fanavotana ny avitra fa tena hoana loatra dia tena vonina andohan'izany vola be zany venareo ho an'iny bandy iny ka atao ahoana ary ny amela azy ihany za raha aza nge misy an'izany lalana ahafahana manafaka azy zany tena zany nge le hoe eny ambaravara ny mpamosavy manoko ski dia olona deba be zany napokany zay loko ka mety te hinana trondro fa vita ry zalahy fa mety hisefitra ve aloha le resaka nataoko teo aleo ary aloha izy atsoko izao dia tonga dia enonao ny valiny allo azafady eto akaiky keto le ankizinjay avitra nyteneniko anao dia efa nitantaraiko anazy le nahazo an'izy mitsamina dia teneniko koa le hoe nareo efa mikarakara dia tentamiko izy hoe inona hono ny afaka iarahana sy fanampiana amin'le resaka boky fa mba te karakara an'izay avitra kory zareo ay otsinina terovina zany eny are aloha teneniko an'izay izy misaotra ahoana kio izy fangatsy efa henonareo koa ny teny tena tsy iseniko fa mitabataba be koa le olona eto an-tsena raha fakapitsony tsy maintsy miona amin'le mpitsara ary zareo fa tsy ampy ny volany dia vo 10 millions hony ny hitany fa ohatra hony nareo ka mahita ny 30 millions io hony dia impossible ho afaka izy roalahy miaraka amin'ny avitra ka izan'izay moa zanna ty misy ray alina dia mividiany ndre crédit dia ala mino tsara ny programa fa hitady an'io 20 millions io androany sy rapitso dia ataovy izay eonanay raha fakapitso alohan'ny eonany zareo amin'ny olo io dia miaraka an'izay vitandriva izay vitako zany fa sady nona fotsiny ny anjara tsy adiniko indriry zanna aza matahotra mihitsy indri fa tena ataoko matavy indri raha avitra somatsary avitra tokony tsisy olana mihitsy aloha zany rehefa mionanareo dia ataovy tsara izay azonao antoka fa tsy ho verivery vola ianao fa tena maty tsalepy tsara izay mihitsy ny tiako ampeonandrianay raha fakapitso fa siora velo ianao fa hitan'izany vola 20 millions zany tsy maintsy ataoko izay hitana an'izay ry zanna fa hoana fotoanantsika izindri zany amin'io raha fakapitso tonga fa marainety fotsiny ohatsohatra hoe amin'ny enina dia tonga dia miaraka makany amin'ny zareo tsika mety aki zany raha fakapitso maraina zany
tena mba maro-potoana be kosa nareo zany a. Tena efa 10 minitra ary aza ny andraindray teto a. Dahoana efa hany ny boby Efa ty amiko aty fa ahoana ny ataontsika? le izy ary amin'ny folo indray on voao le mpitsarako. Ty ahoana ny atao? Aiza zany tsika ny andraitra zareo? Dao aloha any an-trano hoe za koa sady tsy mbola nikaly maraina mbola tsy nisolo akanjo fa ny amonjy anareo teto fotsiny na maika. Tsy aleo ve andrasaka eto ihany ianao e? Aiza kotsy tonga dia miara-manjavona eo ianao sy miboby tsy azo anao fa nafinana ry kala ny olona ety a. Vola be zany ve nentinareo dia sahanareo ny jorojoro eo. Ka ahoana moa ny ahafantarany fa misy vola be aty amiko aty? Mahay manimboly vola ny mpiazy ety amin'ny tanany ety ry kala fa nganareo tsy maharaka an'izany e. Zany ve ty? Ndao any an-trano aloha fa any ny ansekirita kokoa a. Ndao indray ary fa mbola lavitra eto angaza ny tranondry izany moa. Tsy ambadika kely atsika taminay sy raha iavitra fahiny ange izany e. Ny entany sy ny akanjo ny aza mbola ao daholy. Dia indrirery zany no mipetraka ao? Zareriko iza moa ny ary hipetraka amiko. Dia manao inona zany ry amin'izao? Nga moa misy hoe manao inona e. Varobarotra fotsiny eny. Mivarotra an'izay azo amidy rehetra e. Ary tsy mba misy hafa-niavitra na fianakaviany mihitsy zany aty hatramin'izay. Tena ohatran'ny mitsarako mihitsy ny tantaran'izy iny a. Izy koa moa tsy mitantara ninina mihitsy fa ohatran'ny tsy mbola nahita fianakamisany mihitsy hatramin'izay nalalako azy. Mandrosoa e mandrosoa ato amin'ny vovo ato. Somary mionjika kely fa ivaiva amin'ny varavarana a. Elana tsiny koa fa somary mikorotana. Etsy ambony sezetsika ala mipetsaka dia apetsaka ho etsy ambony fanjina etsy ny sakosy iny. Zany fa inona ny dikan'izao? Ary avy aiza ny basy? Aza be resaka ry anina fa arao fotsiny izay teniko izay a. Tsy ampisalasala mihitsy ny hamonany kala eto a. Zanona fa manany ihany ve ndry sa ahoana e? Fahitany kala hoe manany ihany angaza ho endriko izao a. Arao fotsiny ny teniko. Apetra ho etsy ny sakosy iny dia ndeha mipetsaka etsy ambony sezetsy araingany e. Fa inona ny dikan'izao e? Fa tsy ho any amin'ilay mpitsara indray zany tsika sa? Fa tena natoky ny zavatra teneniko mihitsy ve kalan'ny ty e. Fa tsy nisy marina zany reny niteneninao reny? Tsy nisy marina reny kala venjambelona ty a. Tsy nisy kory zany le hoe avitra ny gadra? Tsy nisy an'izany. Dia aiza zany avitra? Asa aiza nahitako azy. Tena tsy vanindry, tsy mataotody. Tsy mety ketika eo a. Tonga dia vitaiko ange. Tao e. Inona ny salasalanao fa ty firo a? Inona tsony moa zany mbola ilanao a? Tena tsy misy ilako antono mihitsy na ny kely aza fa raha ny sitsapoko dia efa matono ohatr'izay. Fa misy bandy anankiroa izay mbola mila antono ny alohan'ny tena naperaky ny tantara antony. Efa izay tamin'izay angamba ary takaka. Tonga dia midira fa efa antony entana e. Iavitra. Vehivavy hoanina. Iavitra? Fa ahoana? Aleo loha azy tatamo amatotra an'ity fa so mandrosotro ndray ty a. Eto ty azafady tady eo akaiky ny tongotsao io. Dia mihevitra ihanina fa afaka mora amin'izy telo lara tonga eo izy. Efa fienjeha amin'ny polisy any ny akamanao azy. Mino fa efa tratra zay zalahy e. Fa inona ny dikan'izao ry Avitra? Taiza ianao dia ahoana nahatongavanao teto? Aleo aloha ho avy eo ny polisy akanikala tsy vaniny ty dia tratrazako anao daholo ny marina. Fa ny tsy azoko zao dia hoe inona moa zany no nalehanao ato e? Sady anao taty foana dia nahita azy dia nilazainy fanigatra hono ianao dia mila vola 20 millions vao afaka dia nitondra ny vola io andro any. Tena tsy vaniny ty tiala zanona. Tsy raraky zany e. Ho hitany anina koa fa tsy zakany anina ny valin'izao. Anjaso eto aloha tatamo fa mety zala polisy zany eo tokotany eo zany a. Asilosonao any fa lasa eo indrainga io e. Tsy makaiza eo zany io tatamo a. Iavitra, tena mba tantarao amiko amin'izay ny tena marina fa mily tapo ny lohako amin'izao zava-misy izao. Ka zao aza tatamo a. Zanaka mpangataka teny ambany tinelina ka mba naminjala zay niaraka tamin'ny mamanay tiany fola. Tsy haiko tsara moa ny tena fandehan'ny tantara ve fa nisy vaza nanangana an'le sanjiko ary tsy hitako tsony nanomboka teo. Taorina kely dia
maty ny reninay ary tsy misy afa-ty zary sisa mba naloha zay fomba nahafahako ny velona teny ambany tinelina teny foana ny fainako fa efa lehibe be avo finja teny ambany tanàna. De tsy hitanao tsono mihitsy ve io rahalahinao io? Ka eo ndrentsika izao za le niala teny aminareo iny dia niverina tety tsy fantatro dia efa nitady atety foana io rahalahiko. Zany ve? De mifankahita ve nareo? Efa ela hono izy nitady ahy fa tena tsy nisirika mihitsy no nahitany ahy mihitsy hatramin'izay fa senja nahitan'le magazinina solatanao mahakasika ny fiainan'olona ety ambany tanàna izy dia hita nytony sariko dia teo izy nanomboka miverina nikaroka indray dia izay mifaneny izay. Tena enjany izany. Tena le magazinina nisoratako mihitsy ve no hitany? Tena iny tsy tatamo naseho any ahy mihitsy le izy. Tena misaotra anao aho tatamo tena misaotra anao fa raha tsy nanoratra an'iny ianao dia tena tsy natena nifankahita manjakizay izay mizala. Dia aiza izy izao? Any an-tranoko manana trano efa teto Madagasikara nge izy. Roa eto Antananarivo dia roa any Diego. Fa mipetraka eto izany izy? Any Suisse mandalo isa-taona eto le dala. Izy azy amin'ny herinandro nge dia hiverina any Suisse indray tamin'ity izany ny fotoana farany neritreretany hoe hitadiavany ahy. Tena mba mampifanaka indray izany tantaranareo izany dia ahoana ilay fionanareo roa voalohany? Tena enjana izay aho vao tena nahatsapan'izany hoe mitomany izany teo amin'ny fiainako fa somary sahirana kely satria zara fa mahay teny gasy ny adalako soa ihany aloha fa nisy gasom-panika teny niaraka taminy. Dia ahoana indray no nahatonga anao tao an-tranony zanony iny? Tsy mieritreritra anoana fa ianao no tadiaviko. Efa tany an-tranonareo fa tsy hitako tany ianao. Dia ahoana nahafantaranao fa teny amin'ny zanona nefa tsy nisy nahafantatra an'izay nalehako ny tao an-trano? Tadidinao le za natao ohatrany ho very tamin'le mbola niasa tao aminareo. Le GPS tamin'ny telefona ve? Iny fotsiny nazahako dia tonga dia fantatro ny nisy anao. Zany so ihany izany fa misy connexion foana ny telefonako. Tonga dia mitondra polisa satria tonga dia azoko an-tsaina fa ambavalozy ianao. Dia hitanay teny an-dalana izy telo namany na dia ny polisy nanenjika azy. Za moa namonjy ianao dia hitanao ingo. Tena natahotra be tamin'iny ianao ohatrany tonga dia sasa be izany nefa basy ny teny an-tanany izany. Baskilalao ange iny fetinay rehefa mamaky trano taloha dia vao hitako tonga dia fantatro. Tena lalina izany ry avitra. Tena tantara tsy nampoiziko mihitsy. Dia ahoana izany ny fiainanao izao? Otsoratan'le zanjiko amin'ny dolo ny fananana eto Madagasikara. Manana orinasa ngeza be anankiray izay koa mantsy izy eto dia izay. Tena sambatra ianao. Fa voambaika feno izay fahasambarako izay raha manaiky eo akaiko ianaoko. Ho eo akaikinao ahoana? Zary izao efa eto akaikinaoko. Hitany tatamo ve le taratasina velako tao tranonareo iny? Hitako tsara mihitsy. Dia ahoana ny hevitsoka? Tamin'iny fotoana iny ihany dia efa voavaliko ilay taratasinao. Hoe ahoana? Hoe hokarohako ianao dia tsy maintsy ho hitako ary tsy havelako ity mangina intsony. Tena marina very tatamo? Eny ry avitra. Tianao koa ary tsy vao izao fa ela. Avo lanitsaka tsy takajo. Fandahoaka ihany Diego no hipetraka. Ohatran'ny leo ny fiainana eto Tsy tatamo mila any ambany tanàna. Mila antsika mantsy. Betsaka ange ny zavatra tiako atao amin'ny olona ety indrindra ny ankizy sy ny tanora. Tena tsisy anao an'izaho mihitsy angery tatamo zaran'ireo olona ambonimbony ireo tsy mivoatra mihitsy ny ambany tanàna ho ataon'ny fitaovana sotoatra fiakarana. Tena tiako be izany fikasanao izany ry avitra. Ao fanampy anao misaotra tsy tatamo
ambany tanàna. Nosoratany fandrotrarana. Novelominy Silviarandrenatoandro sy Nanja. Niaraka tamin'ny Faly sy Ralala. Nandray feo Mamy Arvony, nandrindra ra teknika Aro, Nana Tontosa, Nanja Razafindrakoto.